Vaovao sosialy kosa no anoizatsika ny fampalalam-baovao. Isan'ny olana mianjady ireo toerana fitsaboana matetika ny fahatapahan'ny herinaratra. Androany nitondra vahaolana ny ivon-toerana fitsaboana etsy amin'ny CSBII Antanimena ny fikambanana verovero community ka noraisin'izy ireo antanana ny fiantohana ny herinaratra mandritra ny taona iray ao amin'ity toeram-pitsaboana ity. Aronsary. Fiantohana ny herinaratra mandritra ny heritaona ao amin'ny CSBII Antanimena, io no tantsoroka entin'ny fikambanana verovero community manampy ireo mpiarabelona aminy. Nosafidiana manokana ny ivon-toeram-pitsaboana mba ho hanampiana ny reny sy ny zaza sy ho fitsinjovana ny fahasalaman'izy ireo, izay zava-dehibe tokoa raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny fikambanana. Resaka reny zanaka moa zavatra izay saripady indrindra resiko hoe amin'ny resaka fahasalamana, ny vaksiny sy ny rehetrarehetra dia mahatsara izao hoe manana devoir manampy sy ndrandrananjan'olonay arak'izay vitanay izay mahatonga ny fanampiana Androany sy action verovero community. Ny fanampiana hoentinay moa hoentin'ny verovero community dia entina hanampiana ny ray aman-dreny reny sy ny zanaka indrindra entina hanatitosana ny asa ataon'ny CSBII Antanimena izany hoe ny fiantohana ny herinaratra mandritra ny heritaona. Araka ny nambaran'ny lehiben'ny CSBII Antanimena dia mamany olan'ny ivon-toerana ity fanampiana fiantohana ny herinaratra ny CSBII ity. Nanazava ity farany fa ny fanjakana no miantoka ny herinaratra saingy misy fahatarana ny fandoavana izany izay compteur prépayé ka tsy maintsy miantoka aloha ny centre mandra-pahatonga ny volan'ny fanjakana. Jironay aloha hatramin'izao tsy hoe tapaka fa fanjakana mandoa azy misy fotoana zany izy io tapaka dia charge amin'izany compteur anay compteur prépayé dia rehefa tapaka moa izy dia tapaka dia zay matetika mamoaka posy satria zay tianay le asanay le vaksiny zany tokony toy fo dia tianay zay mamoaka posy misy fotoana mandra-pahatonga ny vola fanjakana. Fanjakana moa zany manome fa tsy hoe tsy manome fa misy fotoana le izy. Tamin'ny taona 2012 no nanomboka nanao asa sosialy ny fikambanana verovero community ary isan'ny mahazo tombony ny mponina eny amin'ny faritra Antanimena, Akady tapaka sy ny manodidina iny.